Miara-patsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mety mitavy ny olona efa maty. Izay fanontaniana izay no ezahantsika valiana amin'ity vidéo manaraka ity, valin'ny fanontaniana izay napetrantsika tato amin'ity pejy ity ihany. Andalan-tsoratra masina 3 no raisiko entiko hamalina izay fanontaniana izay. Ny voalohany dia amin'ny Timoty voalohany toko 2:5 manao hoe fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Hitantsika amin'izany fa iray no Andriamanitra. Ny Andriamanitsika kristianina dia tokana. Dia ny Andriamanitra iray zanaka fanahy masina. Efa nambarako izay tamin'ny vidéo miresaka ny amin'ny Trinité, telo nefa iray ihany. Roa ihany zany ny Andriamanitra. Ny maha-Andriamanitra azy dia satria omniprésent. Zany hoe manerana ny toerana rehetra n'aiza n'aiza iantsoana azy dia mahita izy. Omniscient, mahalala ny zavatra rehetra. Omnipotent, mahavita ny zavatra rehetra, afaka miaro sy mitahanao, manome ny zavatra rehetra izay ilainao. Ary éternel, zany hoe mandrakizay. Ny fisiny zany hoe maharitra foana izy zany, na taranaka firy dia teo foana izy hatramin'izay hatraika ho mandrakizay. Ary ny zava-doza amin'ity hoe mivavaka na mangata-pitahiana amina olona efa maty ity dia lasa manana ny toeran'Andriamanitra zany le olona amin'izay fotoana izay, satria lasa omniprésent koa izy zany. Ka na ny fianaratsoa ianao, na ny toliara, na ny tsirabe no mangataka dia hitan'io fanahin'ny olona io foana zany. Omniprésent izy zany. Dia omniscient koa izy zany satria mahalala izy zany. Hoe ataony anina ohatran'izao ny zavatra mahazo anazy, ohatr'izao dia hoe ainy, hoe hitan'izao, hitanao izao zavatra mahazo anay izao, fantatrao izay zavatra miatra aminay izao. Dia lasa omnipotent satria afaka miaro, afaka manampy, afaka mitaha. Lasa mahavita zavatra koa zany le izy amin'izay fotoana izay, le fanahin'le olona efa maty io. Ary lasa éternel, zany hoe niza naroviana dia afaka angatahana foana zany io fanahin'le olona efa maty io. Ary maro be ny malagasy ny mbola mivavaka amin'ireny fanahina mpanjaka izay efa maty efa ela ireny, satria hoe hatramin'izao mbola any foana mandrakizay le izy. Zany hoe lasa Andriamanitra mihitsy zany le izy amin'izay fotoana izay. Lasa Andriamanitra mihitsy, ka na le olona zany angataka amin'io rapoto na rabe na rasoa io izay efa maty io, na izy angataka amin'Andriamanitra. Fa samy azo angatahana daholo zany ireo, fa samy manome daholo ireo ary samy mahita, lasa mitovy mihitsy, lasa samy Andriamanitra. Ka amin'izay fotoana izay no mahatonga ny malagasy teny manao hoe ho tahian'Andriamanitra sy ny razana. Ampitoviana amin'Andriamanitra mihitsy ilay razana amin'izay fotoana izay, satria hoe mitovy karakteristika amin'Andriamanitra, ary izay no mahatonga hoe mitandrina isika iray no Andriamanitra. Ka niza antsonao, ivavahanao akoatra n'Andriamanitra dia manompotompo roa ianao. Lasa misy Andriamanitra hafa zany tomponao, iankinanao, mpamonjy anao. Ary izay no maharatsy azy, izay no mahazava-doza azy. Faharoa nefa dia nenteneniko teo koa hoe iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Le mpanalalana dia hoe médiateur. Raha misy olona anankiroa zany dia ny mpanalalana no mampifandray an'ity olona ity sy ity olona ity. Dia Jesosy Kristy no mampifandray antsika amin'Andriamanitra iray. Tokana ihany no mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Ka na iza miteny aminao manao hoe afaka tonga any amin'Andriamanitra koa ny vavaka izay ataonao, na ny fankatahana izay ataonao, raha ampitondrainao any anina na ampitondrainao any anina, dia tena miteny aminao fa ho very an-javony eny ny vavaka fa tsy ho tonga any amin'Andriamanitra zany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia efa mazavana amin'ny hoe iray ihany no manalalana antsika amin'Andriamanitra. Raha misy tiantsika ho tonga any amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo amin'ny Jesosy Kristy isika. Tsy maintsy mandalo isika fa izy ihany no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa, ny tenin'Andriamanitra faharoa izay omeko antsika dia ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo toko 7:7 ny aminy hoe ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka zany dia hisy fitsarana. Zany hoe aoriana ny fahafatesan'ny olona dia tonga dia misy fitsarana avy hatrany miatra aminy, ary ny fanahiny tonga dia makany amin'ilay tonga dia makany amin'ny fiainantsika avy hatrany. Fa na makany amin'ilay toerana fijaliana ao amin'ny fiainantsika, na makany amin'ilay toerana antsoina hoe paradisa ao amin'ny fiainantsika io. Efa nazavaiko izay tamin'ilay vidéo miresaka amin'ny hoe ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Dia izao ao daholo ny fanahin'ny olona rehetrarehetra efa nodimandry hatramin'izay ka hatramin'izao aloha mbola tsy nitsangana fa mbola ao daholo. Mbola vao Jesosy Kristy ihany no nitsangana. Ary izay no nahatonga an'i Jesosy hoe santatra izay efa nodimandry, izy no santatra tamin'ny fitsanganany tena maty. Mbola tsy nitsangana tamin'ny maty akory ny olona. Mbola tsisy ilay fitsanganana voalohany ambaran'ny Apokalipsy, fa mbola ao daholo ny fanahin'ny olona rehetrarehetra. Ary ao amin'io toerana io dia
voatazonao fa tsy hoe mbola afaka mivezivezy miriary mandehandeha eny antsefatsefany eny hoe milibra be manao zay tiana atao eny naninaniny eny fa tena ao voatazonao daholo ao anatin'ny fiainantsika io ka raha ohatra ny vavaka ao ka etianao tonga any an-danitra tadio tsara fa Jesosy Kristy rehefa niala tao amin'ny fiainantsika io izy dia nitsangana tamin'ny maty dia zay izy vao niakatra anakany an-danitra zay izy vao niakatra anakany an-danitra ary le vehivavy zay hitany voalohany azy dia niteny aza mbola mikasika fa mbola tsy tany amin'ny raiko ka raha le fanahy be dehibe reo dia mbola any amin'ny fiainantsika reo fa tsy mbola any an-danitra akory ka raha ohatra ka ny vavaka ao tianao tonga any amin'Andriamanitra ka alefanao amin'ireo olona any amin'ny fiainantsika reo dia miteny aminao fa coincé ao amin'ny fiainantsika ao ny vavaka ao fa tsy tonga any an-danitra zany reo ara mbola ao amin'ny fiainantsika daholo mbola tsy niakatra anakany an-danitra fa Jesosy no nitsangana tamin'ny maty dia izy no niakatra anakany an-danitra fa rehefa tonga ny fitsanganany tena amin'ny maty zay ireo rehetrarehetra reo vao hivoaka ao dia andeha ho any amin'ilay fiainana mandrakizay daholo amin'izay ao amin'Andriamanitra zay le tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy ka mila mitandrina isika fa tsy fahafantaran'ny olona ny zavatra mitranga aorinan'ny fahafatesana koa no mahatonga anazy hiatrehitra hoe mbola mivezivezy eny dia mahatonga malagasy teny mihitsy manao hoe ianao koa tia manalokaloka ohatry ny razana tsy hita satria heverina hoe tena mita le razana tena tsy fomba fiteny kristianina ry havana le hoe hotahin'Andriamanitra sy ny razana tsy fomba fiteny kristianina zany fa ny antsika dia tsy mitatsony zay olo rehefa maty fa akoatran'ny Andriamanitra rery ihany no mita izy ihany no mpiaro izy ihany no mpamonjy izy ihany no antsona sy vavahana natao andefasana ny vavaka rehetrarehetra izay atao ka tsy mivezivezy intsony dia ny fahatelo le tenin'Andriamanitra ao ampitoroteny toko 7:5 manao hoe fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-pitintsony izy adino ny fahatsiarovana azy na ny fitiavany na ny fankahalany na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy tsy manana anjara intsony zany hoe tsy misy fandraisana anjara ataony intsony ho amin'ny fiainana ety ambonin'ny tany ho an'izay olona efa maty zay aloha zany tsy misy fandraisana anjara ataony intsony tsy hoe indray izy fa mivoaka dia izy indray no manampy anao mba hatonga anao anakarena na miaro anao ka vita an'izao na hoe anao an'izao an'ny fahavalonao na anao tsy misy fandraisana anjara ataony intsony fa raha misy mety hitenao ka misy olona ny pastera tena niseho taminay mihitsy izy tamin'ny nofy tena niseho ny vatana mihitsy aza ny sasany na hoe tena nisy niteny aminay mihitsy izy hoe mifakatiava zavatra teny eny tsy zavatra ratsy mihitsy dia tena miteny aminao fa na Paoly apôstôly raha no miseho aminao dia devoly zany aza mba mino ny fandrika manko dia izao mety hoe ty trano ty tena misy lolo fa tena misy ohatran'izao fa le olona maty tato vehivavy lava volobe dia 5 taona dia rehefa amin'ny alina 12 taona dia io izy fa mivoaka ao le vehivavy lava volobe devoly zany fa io vehivavy lava volobe io efa maty io ny vatany io mivelona mivovoka ny fanahany io any fiainantsika zay nambarany tenin'Andriamanitra ny akoatran'izay dia efa devoly no maka endrika eo devoly no misehoseho amin'ny endrika samy hafa eo ndraindray manko tsika mieritritra hoe ka nisy lolo-paty rehefa miresaka anazy dia misy lolo-paty tonga ato tranonay misy sakamandalo misy rivotra mifofofo misy an'izao efa devoly tolo zany mba hatonga antsika ino hoe mbola eny hany le fanahy dia azo angatahana azo ivavahana dia atahorana dia topony ka mahatonga ny olona hoe tsy maintsy avadika mihitsy fa ahita raha amin'ity tsika raha tsy avadika fa tezitra izy tena tehiteny amintsika ary havana mila mitandrina sika ny fandrika manko dia izao mety mitady koa le izy ozy ny sasany hoe zay pastera tena nahazo fitahina nivavaka tamin'ny anina zay navavaka tamin'ny anina nangataka tamin'ny ranona dia tena nahazo fatahina zay nahazo famonjena zay nivaly mihitsy nivavaka anay dia hoana ny ambaranao amin'izany za tehiteny amintsika fa tsy ny valim-bavaka hoe rehefa nangataka tamin'le olona efa maty ianao dia nahazo valim-bavaka akory no midika hoe tena mita izy zany ny devolany afaka miaro atsika dia afaka mita koa afaka manao zavatra be dehibe ny devoly jereo tsara reny magia amin'ny tele reny fa tena mahavita zavatra tsy takatry ny saina eritreretina mihitsy ny olona rehefa ny fanahan'ny satana koa ny ao anatiny ary jereo tsara fa rehefa manao fakagany farao dia mba nanao fakagana koa nanao fakagany Mosesy dia mba nanao fakagana koa ny nombiasin'ny farao nahavita bibilava koa izy zany hoe na ny devoly koa zay mba mahavita fakagana sao dia mieritritra fa tsy mahavita fakagana ny devoly tena mahavita fakagana izy ary ino ny fandrika satria ianao zany mieritreritra hoe tena namaly vavaka izy dia revao dia lasa miankin-doha aminy ao dia lasa mivavaka aminy ao dia tena lasa manompotomporoa ianao amin'izay fotoan'izay tena mety hanome valim-bavaka tokoa fa nefa dia tena valim-bavaka zay ny devoly ny nanome azy
dia volony ao ambadikany. Ka tena mila mitandryntsika kristianina ry havana. Tena hoe rehefa maty ny olona dia tonga dia mandalo fitsarana vetrany ny fanahany. Dia any amin'ny fiaina tsy tany fa tsy mivoaka ao tsony, tsisy mbola mivoaka ao aloha raha tsy amin'ny fitsaranany tena maty ao daholy. Ary ny olona koa dia ray ihany no Andriamanitsika. Tsy mivavaka amin'izaniza zany tsika ka mangataka fitahina amin'iza sisa fa amin'Andriamanitra rery ihany. Dia Jesosy Kristy ihany no mitondra ny vavakantsika makany amin'Andriamanitra. Zay nambaran'ny Soratra Masina. Ny ankoatran'izay aloha dia tsy fantatro. Fa zay nambaran'ny Soratra Masina ary zay nitoriana amintsika. Ary ny fahatelo dia tsisy intsony ny fifandraisana. Tsisy fifandraisana intsony. Aza mifandraindray amin'olona efa maty zany. Azany mahatonga ny tenin'Andriamanitra tena mandrara mihitsy amin'ny hoe tandreminareo sao manatonatona andreny olona manontany amin'ny maty reny. Be dia be ny tenin'Andriamanitra zany hoe manontany amin'ny maty. Zany hoe tena tsy azo atao tsony ilay mifandray amin'ny olona efa maty. Tsy azo atao tsony zany. Na izy izy na iza. Na izy izy na iza dia tena hoe aleo tsy mangataka amin'izany tsony fa amin'Andriamanitra rery ihany. Ary zao ry havana mitady dio raha tena amita ny olona efa maty ny kamboty no manan-karena indrindra. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen.